avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao vaovao. manome vahana ny antoko-panohitra ny ataon'ny mpanao politika sasany miaradia amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Samy milaza fa manohana ny fitondrana kanefa misy ireo manaratsy sy mandoto ny hafa. Izy fanadihadiana osokafana mikasika ny resabe momba ny fanendrena mpiasa mpanjakana ambony. Voalaza fa olo ny fitondrana teo alohan'ny filoham-panjakana androany. Tsy azo andeferina ny fampiasana diplôma osoka kamila mandray fepetra enitra ministera ny fampianarana ambony ho ny filoham-panjakana. Tokony anao fanadihadiana lalina momb'izay ihany koa ministera ny fampianarana ambony. Ny fividianana no mifanaraka amin'ny lalam-pandrenina rano lehibe ny faritra. Na izany aza, endrika fiovana oharina amin'ny teo aloha ny fanapahan-kevitra anaovana sivana azy ireo. Anovelany tafiakatra 140 ireo maty nitondra-drano tany Vietnam vokatra ny rotsakorana tato anatiny herinandro maro. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-ba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Aterina ny araba tomy kilasy tomovavy manasa anao ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoa andatsoratra nondeha isataratsika ny fiarana amin'ity alina ity. Manome vahana ny antoko-panohitra ny ataon'ny mpanao politika sasany miaradia amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Samy milaza fa manohana ny fitondrana kanefa misy olom-boafidy manao ny fomba rehetra andotona sy hanaratsiana filohana antoko. Hatramin'ny filazana fa misy filohana antoko mibaiko ny filoham-panjakana sy ny praiminisitra lehibe ny governemanta amin'izao fotoana izao. Matoa andatsoratra. Fa anova sa tsy anova, ampandroso sa tsy ampandroso. Io ny fanontaniana an-tsain'ny mpanara-baovao mandinika ny toedra raha-pirenena ankehitriny ataon'ny reto mpanao politika sasany. Raha ny mpanohitra mety tsy ahagaga ihany, mety tsy hataitra fa tsy izy ireo anefa ny tikam-bary eto fa ireo milaza ho mpanohana sy miaradia amin'ny fitondrana mijoro ankehitriny. Asa nanony tahotra rehefa ho avy ny fotoam-pifidianana. Tahotry ny oresy ka izao dia fa ezahana potehina sy lotona amin'ny fomba rehetra ny antoko hafa. Ilazany izao atsangatsy amanorana rehetra izao entina anakorontanana ny sain'ny vahoaka manohana sy miaradia amin'ny fitondrana. Samy manohana ny fitondrana izao ihany fa misy mavita mampiakapeo na any amin'ny faritra Atsinanana na eto afovoantany na anaty efitrano na mamory vahoaka Ankalamanjana hatrany amin'ny onjapeo. Ny antony andraisam-pitenenana tsy dia mikendry loatra an'izay ho fomba ampandrosoana ilay firenena fa ny amelezana ilay antoko politika mpiaradia amin'ny fitondrana. Tranga izay manome vahana ny antoko-panohitra. Ary zaran'izy ireo aza miady atrano sy irodana izao fitondrana izao. Asa tsapan'ireo mpanenjika ny mpanohana ny fitondrana ihany koa ve izany. Dia ambara daholo izao atsangatsy amanorana rehetra izao. Lazaina fa misy filohana antoko tsy manandrara afa-tsy ny eny Avoloha sy ny eny Mahazoarivo eny no miasa. Lazaina ihany koa fa io filohana antoko io no tompon'ny teny farany amin'izay ho tendrena amina andraikitra eto amin'ny firenena. Tonga mihitsy aza moa amin'ny filazana fa io filohana antoko io no mitondra ny Madagasikara amin'izao. De gaga ianao hoy ny fomba fiteny izay. Izany ve ny faneho-kevitra olom-boafidy? Izany ve ny fomba fijerina mpanao politika malagasy? De tsy gaga ianao raha tsy nandroso ilay firenena nandritra izay taona maro izay. Rehefa hanenjika ihany, rehefa hanaratsy ihany, mba ataovy sereo ny tanora, ataovy resakarazoky. Olona sanjoro nanao ny viveriniaino an'ity tanindrazana ity ny fahalalany rehetra n'izany kolonel Mikael Randrianirina izany. Ny varotraina araka ny fomba fiteny teo anatrehan'ny fitondrana Rajoelina izay nanana ny fahefana. Nijoro i kolonel Mikael Randrianirina ho an'ny vahoaka, ho an'ny tanindrazana na mety anaraka hatramin'ny aina azy. Eo anatrehan'izany fahasahiana lehibe sy fitiava-tanindrazana izany dia anaiky ve i kolonel Mikael Randrianirina hoe ho baikona filohana antoko. Tsy posibla ho ny tanora raha ny zavatsarotra nolalovany ity filoham-panjakana ity. Fa asa logika manao ahoana loatra ny an'ilay olom-boafidy mivoy an'izany.
Ny faneho-kevitra ilay olom-boafidy mpanao politika izay tomanambany ihany koa ilay filoham-panjakana eo anatrehany izany faneho-kevitra izany. Fanambanina satria to milaza nikolaka izany ilay olom-boafidy fa tsy mahavita azy ilay filoham-panjakana fa ilay filohana ny toko no manao ny asany. Dia to sanatria milaza ihany koa ilay olom-boafidy fa tsy hangan'olona izany praiminisitra izany fa ilay filohana ny toko no manao ny asany. Ny mahadiso ilay olom-boafidy nanapirofo ilay filoham-panjakana tamin'ireo faneho-kevitra rehetra nataony ary voatsela izay ilay dinika natao tamin'ny vahoaka malagasy nanehon'ny kolonel Mikael Randrianirina ny fahafehezana ilay fitantanana ny firenena sy ny fahasahiny amin'ny fandraisana andraikitra. Nanapirofo ny fahaiza-manao ihany koa ny praiminisitra tamin'ny LFI sy ny fanazavana ireo laharam-pahamehana sy vahaolana hoentina eto amin'ny firenena. Fehiny tsy izay mitondra fanjakana ihany no tokony hiova raha tiana ny ampandroso ity firenena ity fa ny rehetra. Voaresaka ombeniombeny amin'izany ohatra ny olom-pirenena tokony handray andraikitra ho tompon'ny raharaha misy eto amin'ny firenena amin'izay fa tsy ho mpitazana. Ho mpandray anjara mavitrika amin'izay fivoriana tanterahana na eny anivon'ny fokontany, commune, faritra sy eo amin'ny sehatra nasionaly. Fa ny mpanao politika ihany koa tokony hiova. Tsy ho mpanao politika fatra-pitady seza ka mora miova loko toy ny tanalahy arak'izay mpitondra eo. Tsy ho mpanao politika fatra-panakihana be fahatany. Tsy ho mpanao politika fatra-panenjika izay heveriny fa ho mpifaninana amin'ny rahampitso rehefa tonga ny fifidianana. Fa mpanao politika sy antoko politika olom-boafidy miara-miasa, miara-miadevitra amin'izay fomba anasaovana ny firenena amin'izay andraikitra misy azy. Raha antoko politika be vovokaina sy mahatoky fa manana vahoaka maro anisa ary ny fifidianana sisa andrasana fa ny fandresena efa azo, tsy tokony andany andro anenjika sy anaratsy ny antoko politika sy ny mpanao politika hafa. Aza variana manaratsy fa ny anao asoavina hoy ny fomba fiteny. Samy hotsarain'ny vahoaka, samy hotsarain'ny tantara raha teo hoe iza no nanao inona teto amin'ity firenena ity ka asakasaka izay tsy hiova ka anoy ny lalan-dririnina. Matoan-datsoratra ny sampana fampalalamba avao any androany izay fa izy fanadiadiana osokafo na mikasika ny resabe momba ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony. Voalaza fa olo ny fitondrana teo aloha ny filoham-panjakana androany. Ankoatr'izay karama amin'ny mahakolonily azy ihany koa no raisiny amin'izao fotoana izao fa tsy karama na filoham-pirenena raha ny fanazavana netiny tamin'ity androany ity. Ny Antsiprian'izay. Tsy maintsy ho jerena manokana. Ary isy fanadiadiana mahakasika ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony na be resaka tatoato hoy ny filoham-panjakana androany. Raha ny resaka mandeha izay milaza fa olo ny fitondrana teo aloha ireo mbola voatendra na azo toerana ireo. Mila lanjalanjaina ihany koa nefa ny fanapahan-kevitra amin'ny fanongotana sy fampidirana olona raha misy tombotsoa azo trandrahana ao aminy. Manao karazana enquête kely amikasika azy io fa misy karazana manipulation politique foana koa ambadiky ny publication satria misy olona mandefa amiko reny olona reny rehefa miresaka amiko aty hoe ahoana reto olona ny TGV olona ny anona averinao dia asaiko mandefa liste mandefa sao liste mba hanaovana enquête dia ny ankamaroany tsy mahasatsy tsy mandefa na ray ary dia ny mandefa ndray rehefa jerena dia misy manipulation ambadiky ao misy olona te ametraka ny toerany ny azy eo amin'le toerana tsy nahazo dia misy olona ohatrohatran'izay ny ao ambady dia lasa roritina be le resaka fa mbola manao enquête zay mikasika an'izay fa na izany na tsy zany efa tsy mbola vonona fiovana atsika mifanavaozana raha mbola mitazona an'izay toetsaina zay. Ohatra omeko anareo fotsiny raha ohatra ka misy olona anankiray tena tadiavin'ny firenena ty ka manana fahaizana manokana izy manavitra n'io resaka jiro olana jiro eto Antananarivo dia satria izy nikasokasoka tamin'ny anina sy tamin'ny anina dia horoatsika ve izy fa tsy ampiasaina zay ny maliko an'iny. Ny karamany amin'ny maha-kolonel azy no raisin'ny filoham-panjakana Randrianirina Mikael fa tsy mandray karamana filoham-pirenena ho izy namaly ny resabe mahakasika ny karamany sy ireo filoha mpiara-mitantana aminy ao anatin'ny fiadidinan'ny repoblika. Niena aza ny teti-bolan'ny fiadidinan'ny repoblika rehefa jerena ny LFI. Nilaza ny filoham-panjakana fa 7 taona no naha-kolonely azy mbola tsy niakatra grady fa tazomina amin'io no nahafantarana hoy izy. Ny favoavaliko ihany koa tamin'ny lahady hoe ny budgetna ihany budgetna efa tsy hoe mitombo ary raha mijerina ny loi de finance amin'ny 2026 dia mbola miena ary ny budget ny présidence. Manaraka an'izay eto teneniko Pay be maso fa iza dia karama kolonely io no raisiko mandra-pialako ao fa tsy handray karamana président zany zay ny ahy aloha hatreto ary io grade colonel zay entinareo za efa 7 taona zao mitondra an'io raha ny aminay miaramila dia tokony efa nandray an'izany général zany fa io colonel io no nahafantarany vahoaka io colonel io no entiko miala. Raha ny resabe momba ny perquisition atao amin'ireo olona mampiayay indray nilaza ny kolonel Randrianirina Mikael filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara
fa azo raisina ho teboka miabo na point positif ny fanatanterahana ireny satria manadio olona iainina ao arin'ny fanatanterahana izany amina olona iray ka voapirofo fa tsy misy zavatra mahavoasaringotra azy amina raharahany enjehana azy dia afaka izy hoy ny fanazavana. Tsy azo andeferana ny fampiasana diplôma osika ka mila mandray fepetra entitra ny ministera ny fampianarana ambony ho ny filoham-panjakana tamin'ity androany ankilan'izay. Tokony hanao fanadihadiana lalina ihany koa ny ministera ny fampianarana ambony manoloana ny resaka diplôma osika izay anaovana fanadiovana amin'izao fotoana izao ahafahana manavaka ny olona manana ny mari-pahaizana sy ireo nanao osika hoy ny mpampianatra mpikaroka teo anatrian'izay. Arina fitiavana no mitatitra ny fanadihadiana. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ity herinandro ity fa iroso amin'ny fanadiovana ny diplôma sandoka eny amin'ny toeram-pampianarana ambony rehetra eto Madagasikara na ny opération diplôma fosika miseho amin'ny endrika maro toy ny fividianana diplôma na fanaovana dika mitovy na alatra sony ity resaka diplôma osika eny amin'ny sekoly ambony ity raha ny fanazavany. Tedi-dratsy tsy hoentin'ireo olona tao hitadiavana seza amin'ny raharaham-panjakana ity tranga fampiasana diplôma osika ity raha ny tranga na enona fitarenana maro mamodika ny asy ny fampianarana ambony ny toe-zavatra tahaka izao ka tsy azo andeferana ny firaisana tsokombakomba. Matoa ianao candidat amina poste anankiray ninona le poste na député na ministre na directeur na ASG io tsy maintsy manome CV ianao ary ao anatin'izay CV zay tsy maintsy mitondra ny diplômanao ianao. Anjaran'ireo olona manao fitina manao soa zany ao anatin'izay no mijery hoe ity diplôme ity marina ve tena azon'ilay olona. Azo atao tsara ny manontany an'ilay toeram-pampianarana hoe tena nahazo diplôma tato aminareo tokoa ve ilay olona aiza ny relevé de note mba ho zavatra ataontsika hoe maripototra ilay diplôma. Nanamafy ny filoham-panjakana ny andraisan'ny ministera ny fampianarana ambony fepetra entitra manoloana ny kolokolo sy ny diplôma sandoka iantohana ny fahamendrehany rafitra sy ny kalitao ny fampianarana. Zahay dia mandrisika ny andriamatoa ministra aza memotra andriamatoa ministra fa zahay nanao nampanao an'io anao raha misy mampitahotra izany nanao an'io dia aleo zany ampitahorina fa izao ny olana amin'izy io. Zahay eny re tompoko mahalala olona tsy nianatra akory nefa misoratra aminareo ato mpampianatra mba tsy hitononako anarana pedabe zany anarana zany. Aleo mba averina amin'ny toerana tokony hisy azy izy dia aleo an'ny olona zay mendrika an'le toerana zay misy fepetra tsy maintsy arahana ary entitra ny fanaraha-maso ny famoahana diplôma-mpanjakana eny amin'ny fampianarana ambony raha ny fanazavana. Mila fandiniana sy fahaizana mamantatra ny diplôma tena izy sy fosika araka izany ny tompona andraikitra tsy ho voafitaka ireo mpisoloky zatra nampiasa izany. Okaniny ministera mba tsy frustration ny olona anankiray no entina ho lasa politika mpanjakana. Ninina ny ataontsika hoe fahaizan'le olona, ninina ny zavatra hoe tabataba ataon'le olona any anatin'ireny réseaux sociaux reny satria lasa manaratsy endrika ny anjery manontolo mpanjakana misy eto amin'ny firenena. Ary tadio tsara fa ny diplôma rehetrarehetra dia ny lehibe ny université ny président de l'université ny manao sony azy ary tsy sony hipetraka eo raha ohatra ka tsy misy ny fanaraha-maso. Antoka iray miantoka ny kalitaony fampianarana sy ny sekoly ambony ny fahazoana mari-pahaizana ka tokony hanaja ny fenitra mifeny diplôma omeny mpianatra tsirairay. Takiana ihany koa ny anasaziana izay tompony antoka mivelona amin'izany isorohana ny gabraraka sy ny fanimbana ny tontolo ny fampianarana. Miresaka an'izay tontolo ny fampianarana ambon'izay sika mitombiso ireo mpahay sy mpandinika fiarahamonina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy maintsy mianatra vao tonga amin'izay toeran'izay ho ny fitondrana ka mila mifantoka amin'ny fianarana ireo mpianatra efa ao anatin'ny famahana ireo olana eny anivo ny université raha ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Tojondrana Tahiry. Betsaka ny fanavaozana hoentina eo amin'ny fampianarana ambony hoy ny fanazavana nandritra ny fiorana voalohany teo amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tamin'ny mpianatra ny Université Antananarivo nandritra ny famoahana ireo mpianatra hay fiarahamonina, sosiolojia avy eo anivy ny EGS na ny fakulten'ny toe-karena sy ny fitantanana ary ny hay fiarahamonina teny Ankatso. Mitombo isandray araka izany ny isan'ireo mpahay sy mpandinika fiarahamonina eto Madagasikara.
master am'izay misy ny parcours anankitelo ny voalohany am'izay le RIOT recherche interdisciplinaire en organisation et travail dikan'izay zany hofanina ny mpianatra hiditra any amin'ny sehatry ny hoe ahoana zany hoe fitantanana zany any amin'ny sehatry ny asa zany dia reny mpianatra reny matetika dia rehefa amin'ny sehatry ny asa reny le miditra any amin'ny hoe fitantanana mahaolona le parcours recherche interdisciplinaire en politique gouvernance ripogode zany le ray fahatelo iny indray dia bebe koa miopana bebe koa amin'ny fampianarana mpianatra hisehatra any amin'ny tontolon'ny politika ny fitantanana iny amin'ny sehatry ny ara-panjakana eny isika malagasy izay no volavolaina teto Madagasikara no anarana ny firenena mila mifantoka amin'ny fianarana fa tsy ho lasa fitaovana amin'ny ady hevitra politika mba hoenti mananatra ny firenena hoy ny fanazavana tena ilaina ny mpahay fiarahamonina hoy ny mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny ay fiarahamonina sady raipia ity andiany ny sosiology zany dia ilain'ny firenena matoa ny firenena mbola mantra sy sahirana tahaka izao dia ilaina ny mpandinika ny fiarahamonina mahalala n'izany olana rehetra zany ary izy no mahalala ny vahaolana izay tokony ho an'ny firenena na olana ara-sosialy io na ara-politika io na ara-kulturaly io dia ny mpandinika ny fiarahamonina no manampahaizana ka momba an'izany ka zany no midika fa manana mamaizy azy ny mpahay fiarahamonina ary matoa izy mandinika mahalala ny marary ny vahoaka mahalala ny besoin ny olona mahalala ny aspiration ny olona dia izay ny manolotra le vahaolana mba hoentin'ny fitondrana mpanatanteraka ahafahana miala amin'ny fahasaranana eto amin'ny firenena efa mandeha ny fahamahana ireo olona ny rano sy ny herinaratra ary ny fametrahana toeram-pitsaboana eny anivon'ireo université manerana noso ny fanazavana mpianatra mpandinika fiarahamonina misa fita amin'ny fitopolo am'zato no nahazo ny licence misa fita amin'ny roapolo kosa no nahazo ny master eo amin'ny mention sociologie eto anivon'ny faculté ny EGS économie gestion et sociologie tsy ekena ho ratsy kolokolo ny toerana hipoirany aina ho ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta raha nitsidika teny amin'ny hôpitaly be felan-tanana tamin'ity androany ity faran'izay nanamafy fa tsy maintsy hojerena ao anatina fotoana fony hamatsiana ra-pitaovana sy hanatsarana ny foto-dravitra asa eny anivon'ireo hôpitaly-mpanjakana amin'izao fotoana izao nitsidika ny reny sy ny zaza ary ireo mpiasa ao amin'ny hôpitaly be felan-tanana ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta androany ny safidiny manokana ity hôpitaly ity no izy nisehatra ireny bomba mandata-dranomaso sy karazan-tifitra nandritra ny etsi-bahoaka ny takiana fanavaozana ireny nandritra izany no nanamafisany mpitsabo ao an-toerana ny tsy fampin'ny fitaovana sy ny faratsin'ny foto-drafitrasa ary ny tsy fampin'ny mpiasa izay tokajiny nilaza ny prime ministre fa tsy mendrika ny malagasy sy ny asina mahaolona raha ny toerana hipoiran'ny aina no ratsy kolokolo ka nilaza izy fa tsy maintsy hitondra fanovana ao anatin'ny fotoana fohy ankilan'izay nototosaina ny maraina teo ny famindram-pe-baikona teo amin'ny vondrotafika fiarovana eo amin'ny fiadidianan'ny prime ministre BSP ka ny colonel Rakotomalala Joasquin no hitantana io rafitra io manomboka izao teo ambany fiahen'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ity lanonana ara-miaramila ity nampatevy ny prime ministre fa tsy ny fiaraha-miasa fotsiny no takiana fa ny fiaraha-mientana amin'ireo hery fiarovana ireo ahatotosany ny asany araka ny tokony ho izy zava-dehibe ny fametrahana ny lamin'ny fahefa-mpanjakana isa-patra fa tsy tokony hivoana amin'ny lalam-panorenana ho ny mpamakafaka raharam-pirenena androany amin'ny fividianana no mifanaraka amin'ny lalam-panorenana raha ny resaka lehibe ny faritra na izany aza endrika fiovana ho arina tamin'ny teo aloha ny fanapahan-kevitra naovana sivana azy ireo amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay andalo sivana ny fifantenana ireo lehibe ny faritra efatra amin'ny roapolo eto Madagasikara ka amin'ny fahavalo amin'ny roapolo novambra izao no farany fanaterana tota-taratasy raha ny fanambarana ofisialina avoaka ny ministera ny adany sy ny fandrindrana ny fitsinjera-pahefana omaly ao anatin'ny lisitry ny lalam-pandrenany sika izao ka tsy tokony hivoana amin'izany ho ny mpamakafaka raharam-pirenena tsika aloha zany atseto na dia ataontsika hoe mandalo fotoan-tsatso ny firenentsika ary miroso makany amin'izay fanavaozana zay dia tsy afa miala amin'ilay constitution mazava ny voalaza ny lalam-panorenana fa fidina ireo solotena zany eny anivon'ny faritra zany tafisa anatin'izay ny lehibe ny faritra sy ny mpanolotra iparitra zany
ka ny famoahana any note izay navoaka ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation maliny dia lasa mivaona atsika amin'ilay lalam-panorenana ka tsisy maharatsy ny note iny fa mbola ho avy ny concertation nationale ary tokony any anatin'ny concertation nationale zany no hamoahana nireny fekevitra ohatran'ireny zany ary mbola tsy taratsika raha ohatra ka somary miverina kely amin'ireny fanapahan-kevitra ohatran'ireny satria lasa nde ataontsika hoe mibanira an'ilay fiarovantsika ny fitazonantsika n'izay ordre constitutionnel zay. Araka ny andininy faefatra amin'ny 50 amin'ny lalam-panorenana ny taona 2020 olona mbofidy amin'ny alalan'ny latsabato ny lehibe ny faritra izany hoe lany amin'ny alalan'ny fifidianana na ny suffrage universel. Raha ny zava-misy notendren'izy ireny raha vao nanomboka ny tetezamita ny taona 2020 notendrena ihany koa nandritry ny fitondrana razonary mampianina sy nandritry ny fitondrana razoenina ity faranona nova azy ho gouvernoura izay mbola niteraka devitra ny amin'ny hoe aiza ho aiza ao amin'ny lalàna fototra ilay hoe gouvernoura tamin'izany mety ho endrika fiovana ny fanapahan-kevitry ny ministra tompon'andraikitra omaly mikasika ny ampandalisivana ny fifantenana ireo lehibe ny faritra asaingy sy novelabelarina mazava mampametra-pantanina eo anatrehan'izany ho ny mpamakafakararahampirenena hatrany ny hoe mety ho présélection veka ireo voasivana no iroso kandida ho fidina eny anivon'ny faritra mampirorosaina ka mila hazavaina isy ny mangarahary raha ny faneho-kevitra. Lanja sora bavety mitaky ny alany ny tale général ny knapimady androany ireo mpiasa eo anivon'ity centre national de production de matériel didactique etsy akorondrano ity antony manapatra fahefana ampiasa io tale général ny knapimady io ary tsy manaja ny zony mpiasa raha ny fitaraina nanetin'izy ireo tamin'ity androany ity. Daniela Minoarso. Mpiasa maro teo anivon'ny knapimady na ny Centre national de production de matériel didactique eny Akorondrano omaly no nazy DE na demande d'explication tsaradrariny avy amin'ny tale général ny knapimady. Ankoatra izay, raha onana amin'ny fanapahana karama ihany koa ireo mpiasa kanefa misy ny fampidirana mpiasa tsy ara-dalàna toy ny tale général sy ireo ekipany antony takin'ireo mpiasa ny fialan'ny tale général n'izy ireo amin'izao fotoana ny fanovana izao ireto farany ka tsekena ny janona ny olo ny fitondrana teo aloha amin'ny fitantanana ny sampandraram-panjakana. Tsy rariny tsy zavatra misy ka mitaky ny fialana tsy misy fepetra sy mifirongona manarakaraka izay nivoaka ny demande d'explication ho an'izay nieritreretina sezia nidina an-dalambe nanomboka tamin'ny 25 septembre iny hanaovagna antsinjay satria ny antony ho maro toerana anga na azy toky anga dia tady hanao antsinjay ka izay zavatra misy eto marary any ampiasa tsy rariny le izy manarakaraka izay misy ao antsona hoe cousin mpiasa ny asa taty foana aman-taonana fa io tsy miakatre enimbolana 2 volana 5 volana hery taona tsy mahazo de fa ny mpiasa manao permission manao congé rehefa matetitetiky ary na hihina fa nitokona tamin'ny 25 septembre sy ny hatramy tamin'ny farany teo namoahana de tamin'ny maly satria mety nazo toky ve ka eto zay de miteny ary miangavy raha matoa ministre vaovao raisy ny fepetra io ihany tsy napety ny firenentsika teto hatrizay. Efa nisy ny fangatana fifampiresana tanatin'ny fotoana maharitra tamin'ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny knapimady saingy tsy nisy ny fionana tamin'ireo mpiasa antony izao filanjana sora-baventy teo anoloan'ny knapimady izao. Ankilany tsy azo ekena ho ny tale général ny knapimady ny fambolena korotana ataon'ireo mpiasa sasany eo anivon'ny knapimady. Efa manaraka ny dingana araka ny lalàna amin'izao fotoana ireo tompon'andraikitra ka efa nisy ny fangatana fanazavana natao tamin'ireo mpiasa raha ny fanazavana. Tsy azo ekena satria matoa ty orinasy ty ny velona ny aron-doha ohatra zao misy ny lamina misy ny discipline tsy maintsy mipetraka tsy maintsy manara-dalàna daholo fa tsy misy hoe misy an'reto andian'olo reto rehefa tsy te hiasa dia tsy miasa fa mandray karama ahitan'ny zareo tsara lalàna makao amin'ny agent comptable isam-bolana rehefa aka karama izy fa manina raha mba hitany koa ny lalana makaty amin'ny unité de production isan'andro fa izao zany zavatra hitan'ny zareo mety
hoe mamboly korotana ohatr' zao de hoe asoro teo io olo rehefa hoe asorona teo tsy maninona fa hoe tokony mandeha ny asa mandeha miroso amin'ny fandrosoana tsy tapatapaka amin'ny fandrosoana eto amin'ny kinampy mady efa tena miroborobo ny olona azy olona tsy ampy folo reo mamboly korotana eo reo. Andrasana araka izany mety ho fivoarany ity raharay io anivo ny mpiasa sy ny tale jeneraly ny kinampy mady ity. Raha iverenana, mpiasa misa roa eo anivo ny kinampy mady amin'izao fotoana no voantsony teo anivo ny Bianco. Tsy mbola fantatra treto ny antony fiantsoana raha ny fanazavana trany. Miresaka fitakiana izay hatranisika fa tontolony fanatanjahantena taranja baolina kitra. Vola mitetina 3 tapitrisa ariary no takin'ireo mpitsara baolina kitra manerana nosy amin'ny federasiona malagasy amin'ny baolina kitra Katon Majanga no nipoahany sarimbilany. Nampiakapeo ireo mpitsara nandritra ny fanokafana ny fiadiana ho tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny divisiona faharoa tamin'ity andro anty. Christian Andriamihery, Kolomajanga. Nivoaka tamin'ny fahanginana ireo mpitsara baolina kitra eto Mahajanga manoloana ny voalazan'izy ireo ny tsy fandoavan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny volany nandritra izay 3 taona izay. Nosakanan'izy ireo tsy handeha ny fifaninanana nasionaly divisiona faharoa izay atao eto Mahajanga manomboka androany fa 1 ny volana Novambra ka hatramin'ny 7 ny volana Novambra ho avy izao. Andraisan'ireo ekipa enina anjara avy any amin'ny faritra dia Iantsinanana, Diana, Sava, Sofia, Melaky ary Arlaotra Mangoro izay samy efa tonga eto Mahajanga. Mampafantatra eto zahay fa tsy misy io championnat io raha tsy voalohany volany arbitre rehetra manerana Madagasikara. Tsara ho mariana io vola io tsy tao anatin'ny herinandro na tao anatin'ny 2 volana na tao anatin'ny 2 volana fa tao anatin'ny 3 taona tsy nandoavana ny volany arbitre. Izay vola mitentina 43 millions d'ariary eo io vola io. Ka eto zahay mampafantatra uretany urendanitra fa tsy misy ny championnat de deux national eto Mahajanga. Mitona ny mpitsara baolina kitra manerana ny nosy izy ireo mba hirehina ahazona ireo zavatra takina ireo. Ary manambaranareo arbitre manerana Madagasikara namanay. Izay namanareo indrindra ny arbitre any amin'ny site Toliara zay matahotra indreo tsindra azolena zay ataon'ny fédération miaraka amin'ny olobetsika ao anatin'ny CCA zany. Dia mengavy anareo mba tsy hanao an'io match io koa mba hitovy aminay ety amizay midaboka io raha dia amizay vola miboaka. Rehefa vola miboaka mitady solution tsika ataontsika match ndreo dia vita. Ny rehefa lany tamin'io toerana io izy amin'ny maha fédération azy tsy nanendry ny président commission centrale des arbitres. Zany midika zay voalohany zay fa hoe manao tsinotsinona ny fitsarana baolina kitra eto Madagasikara zany izy. Maro ny volan'olona tavelany na ny instructeur zany na ny arbitre zany na ny club zany manana volany. Noho izany zay zany dia mitaky reto zavatra manaraka reto. Takinay misy atakano zany ny fialan'io rangahy président FMF corrompu io. Fitakina faharoa ny membre en CCA zay nitenitendrendreo zany miala jiaby koa satria miara-miasa amindreo mila mampandeha football ty amin'ny zay tiandreo anaovana anazy. Misy solon-tena ny fédération tonga eto Mahajanga amin'izao fifaninanana nasionaly ny divisiona faharoa izao saingy tsy nanaikina ny hevitra tamin'ny mpanao gazety fa miandry ny famahanany olana avy any amin'ny fédération foibe. Lafomba vao afa tafatsangana ny Braon Gendarmerie Pirenena ho alakamisy Antany Marina, commune Kadinandriana vokatra ny fifanomezan'ny tanany fokon'olona sy ny zanaka ampelezana. Natolotra ho an'ny Gendarmerie ny afodravitra sary avetrany nisy zandary ny asa ranombaiko ny tompona andraikitra gabain loano nitaritra ny antsiprian'izay. Aty amin'ny 40 kilometatra mahery mialan'ny Antananarivo no ahitana any alakamisy Antany Marina. Fokotany Antany Marina ato anaty commune Ankadinandriana district Antananarivo avaradrano. Mamboly sy miompy no asa fiveloman'ny ankamaroan'ny mponina. Sedra olana nefa izy ireo nandritra ny fotoana lavalava miaina anaty tahotra sy tsy fandrem-pahalemana. Matetika no matory antsaha ny vatan-dehilahy sy ny biby fiompy ary mandrendriranany sy ny vehivavy teto an-tanàna. Manoloana izany ny fanometanana ireo fokon'olona eto amin'ny ity fokotany ity nampiany ireo zanaka ampielezany notarihiny ny dada Fara Maurice ka nahangona volana nanganana fotodrafitrasa trano fonenana sy birao fiasany zandary aty an-toerana. Mijaly ny voaka aty ambanivohitra ny dahalo sy ny ratssaina sopatra kalatromby sy makarafakso dia nanapa-kevitra izay hoe andao mba sina posta avansay eto amin'ny fototany Damana.
ny volany voaka tamin'ity zany anaravokon'olona zany eo amin'ny 10 ariary eo fa ny ambo amin'io zany dia nipienako nanorona ny trano dia nisy ireo malalatanana sy mahafoy satria tandrazan'omboliny azy ity dia teo niaraka nisoroka nanao azy dia mba nisoroka ny alalanja amin'ny zao fototrafitra zao. Vita soamantsara ny trano ary notokanana sy natolotra omaly ny derany firaisan-kina naseho ny vahoaka eto an-toerana sy ireo any am-pielezana ny avy eo anivon'ny commune ary manantena ny anamafisana trano ny fametrahana fandriam-pahalemana ity fotony. Ny fisaorana be da be ny vahoaka natamarina isaorana be da be kokoa dadafara Maurice izay niezaka nanangana nanampy ny vahoaka amin'izao fotodrafitrasy zao dia ity barao zay natolotra ny gendarmerie ity ange dia irariana tanteraka mba tena hitondra marina ny filaminana hitondra ny fandriam-pahalemana eto anivon'ny commune ary indrindrandrindra eto anivon'ity fokontany natamarina ity. Efa nangataka izahay any amin'ny lehibean'ny tompatritry ny gendarmerie mba anampiana ny gendarme eo anivon'ny commune fa indrindrandrindra andefasany zareo mpitandro ny filaminana maromaro hitazona anty posta fixe eto alakamisina tany marina ity. Anisany nandray anjara tamin'izao fifanomezan'ny tanana nahavitana fotodrafitrasa zao ihany koa ihajo Andrianena Arvelo amin'ny mahazanaka am-pielezan'ny commune ankadinandrina azy. Ity farana izay tonga nanome voninahitra ny fitokanana taty an-toerana ary nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro hanazavana ity poste fixe de la gendarmerie eto alakamisy an-tany marina ity. Ankoatr'izay nijery ny firosoany asa fanamboaran-dalana teo androhorohoro izay ankina ny fivezivezena sy famoaham-bokatra ato amin'ny commune ankadinandrina ihany koa ny tenany. Hatao ny ezaka sy ny fifanomezan'ny tanana ahafahana manarina ny lalana ietrehina izao fahavaratra izao raha ny fanazavana. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny C2 ao anaty doka fohy aza misaraka amin'ny ary. Ndao ifety ho an'ny Black November ndao hiaraka ankalaza ary feno promo koa ny fety hatramin'ny 30 novembre ararotiny smartphone ZTE A35 bled amin'ny vidiny miavaka 219 000 € monja sy ny wiki 25 69 000 € fotsiny ny amin'ny bonus cadeau hatramin'ny 5 gigaoctet mandritra ny enim-bolana araroty fa mbola bobaka ny promo upgrade aingana ny phone lahy isika miara mifety eny amin'ny Mias Store Zoma.g sy Kibo.g fotoana. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao afiantraika ny fitondrana teo aloha zava-misy amin'izao fotoana momba ny tsy fandriam-pahalemana tato ato raha ny faneho-kevitra. Ndrendrarendra no betsaka afa-tsy ny fanomezana asa ho an'ny tanora ankoatr'izay zava-dehibe ihany koa ny fanovana ny toe-tsaina araka ny fanazavana azo tamin'ity andro an'ity Entsora Soarimalala. Vokatry ny fanjakana nisy teo aloha izao tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena izao raha ny faneho-kevitra manoloana ireo vonin'olona sy fanafiana ny seho tato ato toy ny fanafiana kankellerie iray izay niseho teny Besarety ny 27 ny volana Novambra lasa teo tokony tamin'ny 10 ora sasany ariva izay mbola maro mpivezivezy tsy nitsinjo ny sosialim-bahoaka ny fanomezana asa ny tanora ny mpitondra teo aloha any ka lasa fahazarana ny fangalarana ny famonoana olona azahoam-bola. Io dia vokatry ny fanjakana nisy hatramin'izay hoy ny antony satria tsy mba nijeran'izany resaka sosialy izany ny mpitondra izany hoe le sosialy tiako tenenina eto hoe le fampananana asa ny tanora dia rehefa tsy anasa moa ny tanora inona ny ataony eo fa dia mikomikomy eo amina groupe eo anatina ghetto ohatra zareo dia rehefa avy mivory eo amin'ny ghetto dia manao plan dia andeha hamaky trano ary hamono olona ary zay zany no tena fototra. Kanefa ao anatin'izay dia izao hoe ny fanjakana mijoro ankehitriny dia miteny an'ilay hoe fanovana refondation rehefa ny vaovao anankiray ny ampitainao
dia manova zavatra ka eto dia tokotelo manamasimandro ny mpitondra ny mpanao gazety ny vahoaka. Ny fahaizana mihaino no fepetra tsara ray sy ny fitondram-panjakana manoloana izao zava-misy izao. Fanjakana ny antehatra tamin'ny tambazotra tserasera no nisy teo aloha ka hita ankehitriny ny vokany. Fahaizana mihaino io moa zany ny tena zavatra misy satria sy ny mpitondra teo aloha dia mifantoka betsaka any amin'ny tambanjotra serasera dia izay zavatra mivoaka amin'izay tambanjotra io no entina andraisana fanapahan-kevitra kanefa hita jerevy reny ny fiatraikan'ilay fanjakana ny tehitra tamin'ilay serasera dia ny zavatra misy zany raha ny mesura tokony raisin'ny mpitondra dia ny fanokafana io moa zany le hoe concertation nationale kanefa iny misy ina moa izy teo tokony andraikitra mikarakaran'izany fa zay teneniko zay hoe mila mahay miaino ho an'ny olona rehetra mihitsiny kanefa kosa hoe mahay miaino tsy izay adala sy endry rehetra tia dia andraisana fanapahan-kevitra fa tena fakafakaina tena ho lanjalanjaina zany ny fanapahan-kevitra tokony hivoaka. Zava-dehibe ihany koa ny fanovana ny toe-tsaina lasa manjaka ny gabrara ka raha vao azo ny fahafahana hoy ny mpanao politika ka lasa samy manao izay tiana atao avokoa. Le resaka toe-tsaina amin'izao fotoana izao zany satria tsika zany tahotra amin'izay raha zahoantsika zay fahafahana zay a somary tsy hoe somary tena hita hoe lasa baranany le fahafahana dia samy manao zay tiany atao ny olona tsirairay avy hita Madagasikara amin'izao fotoana izao dia lasa mampatao raha ahoana moa ny fomba olona ve ny adidy fanjakana amin'ireny resaka hoe kasiera de vitesse ireny nefa ny toe-tsain'ny chauffeur angamba nety tsain'ny toe-tsain'le olona mampiasa an'le lalana no tsy mandeha arak'izay tokony izy dia manjary ny olona fitakin'ny olona ve zany hoe tsy maintsy ny olona ve tsirairay avy isam-batan'olona lasa manery ny fitondram-panjakana hanao zavatra na handray fepetra fa tokony fitondram-panjakana zany no misy lalàna ao an-tany sy fanjakana misy ny dina fiarahamonina zay zany tokony ho averina sy jerena aingana. Avy amin'ny fiarahamonina no tena ahitana lesoka noho ny tsy fampiny ny fampianarana sy ny tsy fandraisana andraikitra isan'ambaratongany raha ny fanazavana trany. Mitohan'izay tsy izy ny fifamoivoizana eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana izao antony ratsy ny lalana manampitrotraka ihany koa ny rano miandrona ateraky ny rotsakorana tsy mirindra araka ny tokony ho izy ihany koa ny lafy ny fitaterana na eo aza ny fisindro mpandrindra ny fifamoivoizana ankehitriny andao rahantsika ny fanadidina. Noho ny faratsy ny lalana sy fivezivezen'ny karazam-pitaterana eto andrenivohitra manampitrotraka ny fisian'ny rotsakorana saika ahitana fitohanana avokoa ny fifamoivoizana mampitohana Antananarivo amin'ny faritra maro amin'izao fotoana. Isan'izany etsy amin'ny pasika 67 hektara, Anosy mivoaka Ampitatafika, Anosy Ankorondrano sy ny maro hafa izay nahitana fitohanana ny fifamoivoizana teto hatramin'izay. Tranga izay tokony ho jereny ireo tompon'andraikitra akaiky noho izany misy fiantraikany na ho an'ireo mpitatitra izany na ho an'ireo mpandeha. Hoana manokana zao ny embouteillage eto misy foana rehetra aty amin'le momba le lalana eto. Ty lalana ty tsisy manamboatra moa zany fa zao ohatrany hoe zarava vita tsy hoe inona tena tompon'andraikitra amin'io zavatra io. Tsisy hoe mifanakiana na rakotona rabe fa tokony maray andraikitra zay zareo zay lehibe ao ambony mijery ny lalana io satria mahatonga ny embouteillage eto mihitsy io mafy dia mafy ny embouteillage eto. Ny fatiantoko aloha misy kely satria taxi moto misisisika nefa raha izany zany tery kely le lalana eto raha eto amina eto dia tsy maintsy misy décalage kely. Za zany mahita an'ilay izy ohatrany hoe tip top raha mahita an'ilay izy satria tsisy fototsavitsasa tsara tena mipetraka io fa raha nisy dia tsy lavaka ohatr'izao ihany. Lalana ratsy io tsy ahavitana an'ilay asa satria zany tokony andraikitra tokony hanamboatrana io an'ny commune io. Mahazatsa moa izy ty dia efa tsy mahagaga intsony zay efa zatsa amin'ny lalana ohatry izao io lalan-dratsy be io aty tosiny tena mafy fa atsika moa zao natao fiovana dia mety tsy haiko hoe iovatra amin'ny lalana zany sa tsy haiko. Ho an'ny Eritiana manokana lany adiny roa eo ity farany isan'andro miala ny tokantranony mankany amin'ny toeram-piasany noho izay fitohanany fifamoivoizana izay. Taraiky amin'ny ora fiasana. Ohatra hoe zao mandeha dia lasa taraiky atao amin'ity fitohanana ity fotsiny. Amin'ny amaraina zao mandeha amin'ny enina eo dia amin'ny valovalo any vao tonga ny amin'ny area be passe. Ety atao madinika embouteillage fotsiny izay
fa le lalana koa manko am'zay fa simba daholo le lalana amin'ity lalana andehanao an'ity dia zay mahatonga le izy raha ny tena marina tokony ho jeren'ny mpanao lalana zany ty le tsy haiko iza zany no tokony anjaikitra amin'le izy fa tokony ho jerena le izy satria zao dia efa embouteillage tohana dia efa eto dia efa miandry azy zay atongavana ny an-trano sisa zany tery vainiabe pasy tamin'ny telo teo dia tsika adany ray mahery zany zay ny atongavana teto tsy fahafangamba dia hoe tokony jerena zareo potony aloha zany ny lalana eto Antananarivo mihitsy moa zany tokony jerena zareo hoe mba ambarina tsy kelikely na dia hoe tsy ambarina daholo ary fa mba ambarina tsy kelikely aloha zay vita dia mba fahan'le fiara mba tsy mitohana be. Ankoatra ny faratsian'ny lalana, saika mifanaretsaka ny kalalana eto andrenivohitra avokoa hatramin'izay na ny fiara madinika na ny fiara vaventy, ny sarety, ny bisikileta sy ireo fitaovam-pitaterana maro samihafa. Tranga izay maneho taratra fa agaboraraka ny fitaterana eto andrenivohitra. Tsy ampy ihany koa ny fandrindrana sy ny fanaraha-maso ataon'ny ireo tompony andraikitra sasany. Antony hanamafisana ny antso atao amin'ireo tompony andraikitra. Hijery akaiky ny fandrindrana ny fifamoivoizana sy ireo olana rehetra mahatonga izany, dia ny fanamboarana ireo lalana simba, ny fijerena akaiky ireo fiara maty-andalana sy ny famaritan'ora izay tokony andehanana ny fiara sy ny maro hafa. Miroso amin'ny fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo sefokotany mendrika atao amin'ny distrika ny Sakara. Ny tompony andraikitra misahana ny fitsaboana biby any an-toerana amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay nanampy tamin'ny fanentanana hanaovam-bakisiny sy ireo biby fiompy tany any toerana Bonhomme Mélizier. Lehibe ny fokontany misy 720 ao anatin'ny distrikan'ny Sakara no notolorana ny lehibe ny Sampandraraha misahana ny fitsaboanan'ny biby. Mari-pakasitrahana avy amin'ny fanjakana no nifandraisan'izy ireo anjara mavitrika tamin'ny fanentanana ny fanaovana vakisin'ny biby fiompy. Ity hetsika ity dia manamafy ny fiaraha-miasa mahomby eo amin'ny tompony andraikitra sy ny mpitondra eny fotony. Fa ny fikarakarahana ny fanaova vakisin'ny omby eto Madagasikara indrindra fa aty amin'ny faritra atsimo dia misy ireo mpandray anjara ary ahafahana manatotosa ny asa eo. Voalohany amin'izany izay tsy azo tsinotsiniovana sanatria ny filoam-pokotany. Natao zao hetsika zao mba ahafahana mandrefy ny asa izay iantsoan'ireo olona ireo iarahana miasa aminy. Tanteraka raha jerena ny ataontsika hoe tanjona izay nitantarina mahakasika ny fanaovana vakisiny ny omby. Androany zahay nanome fankasitrahana an'ireo mpiara-miasa aminay ireo ny sefokotany amin'ny ny fahavitrihany amin'ny fanentanana ny olona hazoto hanao vakisiny. Ho an'ny kominina Beraketa manokana, sambany teo amin'ny tantaran'ny kominina no nisy hetsika toy izao ka naneho fisaorana sy velom-panantenana amin'ny fitohizany asa ny mpitondra eny ifotony. Velombolo sahady ny vatako fa hatra izay nahavaky ny masoko mbo tsy nisy ny iraka, mbo tsy nisy ministera manao asa mijery fotony izao. Izay navaoko an'izao hoe manantena sahady aho fa fitondram-panjakana mitondra fanovana tokoa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ary isaora voalohany indrindra dia matoa dokotera Mbiby avy eo amin'ny district Sakara fa tsy nanao akilabao any commune Bereketa. Commune Bereketa moa noho ny fiaraha-miasa amin'ireo vétérinaire avy Sakara miaraka amin'ny ekipa ny dia fa voaentana lafa avy ny fotoan'ny vakisiny tsy maintsy manao vakisiny ny mpiompy rehetra ary laha misy ny tsy fahasalaman'le biby dia mamonjy dokotera ireo mpiompy ireo fa tsy manao sahalany taloha. Ary isaora amin'ny dokotera Mbiby avy Sakara moa fa misy elema avy any Sakara miara-monina amina eto mitsabo raha misy ny biby marary tampotampoka. Ao anatin'ny paikady apetraky ny ministera dia ho tanterahina tsy ho elona ny fametrahana olona voaofana isaky ny fokontany, isana ny fitsaboana akoho amam-borona, ho fanakakezana bebe kokoa ny tolotra sy ho fanohanana mivantana ny mpiompy ao amin'ny distrika ny Sakara.
nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny filozofia ny sampam-pianarana filozofia teo anivon'ny Université any Toliara Omaly hetsika samihafa no nentin'izy ireo hanomezana lanja ity sehatra isan'ny fototra amin'ny fahalalana ity. Bonhomme Élisée Toliara. Niavaka ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny filozofia izay nokarakarainy ny sampana filozofia eo anivon'ny Université ny Toliara. Ankoatry ny karnaval nataon'ireo mpianatra sy ny mpampianatra ary ny famelabelan-kevitra samihafa. Isany nanamarika ny hetsika ny famoahana ny andiany fitaratra ho an'ireo mpianatra nahavita ny master. Nisy fiavahana kely zany tamin'ity indray mitoraka ty satria dia nisy ny sortie de promotion izay nitondra ny anarana hoe fitaratra. Nisy ihany koa ny fanomezana prime an'ireo major de promotion isaky ny classe zany hoe L1, L2, L3 et M. De nisongaina am'izany zany ny L3 izay nomena ordinateur. Ao anatin'ny fanomezana prime io koa zany zay mifanaraka amin'ny vinany présidence dia tsy mandoa droit d'inscription ny ireo mpianatra major de promotion ireo. Ny antony nahatonga anazy zany hanome cadeau ny major io de hampirisihana ireo mpianatra izay mbola any. Anisan'ny tanjona tamin'ity fankalazana ity ihany koa ny fanamafisana ny fahalalany rehetra momba ireo endrika fanambaniana mbola atrehiny siatry ny filozofia sy ireo mpandala azy. Tena faly aloha, faly journée mondiale de la philosophie zao de za zay koa zao nanao sortie de mbola nanao remise de diplôme de nazo diplôme. Anisan'ny mampakatra falagnana koa. Étymologiquement, la philosophie c'est l'amour de la sagesse. De iny zahay tsy geny zany. Zahay mikasika fahendrena. De zay misy isany nanao conférence androany hoe la philosophie et la folie de maro hafa philosophie, maro velatra be philosophie. De arakaraka hoterana koa afahana manana spécialiste namana. De zay misy manaka manako manao analyse, afaka manao analyse fa za manao Sigmund Freud de manana côté psychanalytique kelikely zany za. De ohatra hoe manana hotera hafa manahaka an'izay na manaovana recherche, ohatra hoe manao Machiavel de possible na afaka manao resaka politique avant philosophie avao. Tratran'ny tanjona ho an'ireo mpikarakara dia ny sampana filozofia eo anivon'ny Université Toliara tao anatin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny filozofia izao hetsika izay nanandratra avy ny siatry ny fikarohana sy ny taranja filozofia. Maro ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao Cool TV tamin'ity androany ity ka santionana ny fitakiany ny fiadidiny ny fanavaozana ny Repoblika ny amerenana ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny fiadidina ny Repoblika teo aloha ireo fananam-panjakana tsy mbola niverina amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay nanao ranto momba ny fisininy tsy fanjary-tsakafo mahery vaky any Atsimo nosy ihany koa amin'ny page ny vaovao Cool TV tamin'ity andro andoaratsika mikasikizay. Nahitana ranty milaza ny fitakiana famerenana ireo fananam-panjakana nataony fiadidiny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny tao amin'ny page Facebook ny vaovao Cool TV androany. Nisy tamin'ireo tompony andraikitra teo anivon'ny fiadidiny Repoblika teo aloha izay efa nisorona tamin'izany andraikitra izany araka ny didim-panjakana noraisina tamin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 9 oktobra sy 10 novambra 2024 no mbola mampiasa sy mitazona ny fitaovam-panjakana toy ny fiara sy ny fitaovana fampitandavitra sy araka-jimirindra. Nanao fampahafantarana arak'izany ny teo anivon'ny fiadidiny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny amin'ny tokony amerenana ireo fitaovana ireo ao anatin'ny 27 ora. Raha dila ny fepitaona andray fepetra amin'ny anenjehana ireo izay tsy mamerina izany noho ny fanodikodinana ny fananam-panjakana ny fitondrana araka ity ranty tao amin'ny page Facebook ny vaovao Cool TV ity. Ankoatr'izay tao anatin'ny herintaona ny tombo hatramin'ny 7,700 ny tahany ankizy tratrany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any amin'ny faritra Atsimo sy Atsimo andrefa ny Madagasikara araka ny tatitry ny bureau fandrindrana ny asa maholona eo anivon'ny firenena mikambana. Distrika misa 20 any an-toerana no voalaza fa miatrika krizy vaovao eo amin'ny lafiny maholona izay miamafy hatrany noho ireo olana maro mifanesa raha ny hita tao amin'ny page Facebook ny vaovao Cool TV androany ity. Nampahafantatra ihany koa ny page Valasan'ny Zwings zazavavy malagasy vao 4 taona ny amboara tamin'ny fifaninanana Tekken 8 tao anatin'ny Island Export Champignon izay notanterahana nanomboka Omaly sy ny Tohy androany
fampandresena izay mampisongadina atrany ny mahizy azy ny tanora malagasy amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena tahaka izao. Ny tatitra momba ny fisiany fahamezan'ny trano nandraisana COP30 ihany koa ny page Facebook ny Vaovaon'ny Kolo TV. Voatery tsy maintsy no tapahana ny fivorian'ny COP30 tao Belém Brésil Omal noho ny firehetana tao amin'ny Parc da Stade faritra nanaovana io fivoriana io omaly tolakandro. Vetivety dia voafehy ny afo fa 5 androany maraina araka izany vao azo no tanterahana indray ny fivoriany. Voalaza fa efa fanitelony amin'izao no nisy fanelingelenana ity fivoriany. Niresahana momba ny fiakaran'ny maripana maneran-tany ity izay nanomboka tamin'ny alatsinainy ary tokony hifarana androany zoma. Lafomba vao afa io manana amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary. Andray ny fionana ny tampony hiarahana amin'ireo lehibe ny birao nasionaly amsahana ny loza voajanahary. Manerana ny firenena afrikanina aty amin'ny faritra andrefa ny Madagasikara ny 2020 hatramin'ny 7 Novambra ho avy zao. Tanjon'ny fotoana andony andrindrana ny asa tao mialoso mandritra ny fandalovan'ny loza voajanahary analefahana ny afiany traikan'izay tsy arina soarvelo. Naritra fotoana ela ny fiarenana taorian'ireo loza voajanahary nandalo teto amin'ny firenena hatramin'izay. Namela taketra goavana raha tsy laza afa-tsy ny tsy fanjari-tsakafo, ny fanimbana ny fiompiana sy ny fambolena. Fotoana hijerena vahaolana izao, analefana ny fiatraikan'izany amin'ireo tandrify, hoy ny talemsana ny BNDRC androany. Fanararoatra lehibe ny fionana tampony ivorian'ireo lehibe ny birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandin-doza maneran'ireo firenena afrikanina aty amin'ny faritra andrefana. Tanjona anatin'izay dia ny fahafahana mametraka kalitao tsara amin'ny famantarana an'ireny vinavina fatongavana loza ireny na le ataontsika hoe système d'alerte précoce mba ampandrindrana tsara ihany koa ny fomba famatsim-bola ho an'izany loza voajanahary zany zay iarahana amin'ireo mpiara-mombonantoka. Eo ihany koa ny tanjona anatiny dia mifamaritana, mifanatsarana ny andraikitra raisin'ny mpiantsihatra tsirairay mandritra ny fanomanana, fandalovana ary aorinan'ny ireny loza ireny. Ary ny farany dia ny atao hoe fanatsarana an'ilay fandrindrana kapobeany na ilay atao hoe coordination. Andray ny fionana tampony amin'ireo firenena afrikanina aty amin'ny faritra andrefana na ireo mikamanao amin'ny vondrona SADC misehatra ao anatin'ny fitantanana ny loza sy ny tandidin-doza araka izany Madagasikara. Ny 2020 hatramin'ny 7 Novambra izao eto Antananarivo. Fotoanandoha izay efa tokony natao nandritra ireo fionana teo aloha ireny saingy tsy tanteraka. Ivotorany ady hevitra mandritra ny 3 andro ny asa tao mialoha analefahana ny fiantraikany rivo-doza indrindra ho an'ireo faritra sy toerana marevo. Efa vonona amin'ny fiatrena izany kosa ny fanjakana amin'ny alalan'ny BNDRC raha ny fanazavana namafisina manokana ny fandraisana an-tanana Anapanihy sy Ambovombe Amboasary Atsimbo noho ireo toerana ireo tena lasipatry ny rivo-doza atao anatin'ny rotoana farany raha ny fanazavana. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Tafiakatra 170 ireo maty nitondra drano tany Vietnam vokatry ny rotsakorana tato anatin'ny herinandro maro. Ankoatr'izay 5 ireo tsy hita popoka. 2 arivo sy 9 ireo nafindra toerana ary trano 3 arivo sy 4 alina ny divotry ny rano raha ny tatitra ofisialy nataony manam-pahefana ny an-toerana omaly izay sady miantso fanampiana avy any ivelany ihany koa manoloana ny loza any an-toerana amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ity ality naizanaiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mbola maro ny fandaharana hoentina aminao amin'ity ality santionan'izay ny ankitsi-po iresahana ny toedra raha-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny resaka fanovana sy fanavaozana eto amin'ny firenena, ny resaka fikonan-doha amin'ny pirenena, ny resaka lalam-pandrenana ihany koa resahana ao anatin'izay ankitsi-po ho andeha ao arian'izao fampalalam-baovao izao. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
vos projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.